Manoloana ny zavatra mitranga eto amin'ny tany sy firenena noho ny fangalaran-jaza, fangalana keriny, fangalana taova amin'ireo menakinaytsika, dia zanakitsika, dia ho avy ny firenena. Haintsika loatra fa ny zanaka no harena, ary ny olona no harena eto amin'ity firenena masina dia ity Madagasikara ity. Dia ho fanaterana baiko sy ny toromarika napetraky ny Andriamatoa Prime Ministre izay raisina avy amin'ny Andriamatoa filoham-panjakana ihany koa. Dia raisinay eto anivon'ny Emoalaty ireo fepetra rehetra entitra anatanterahana izay toromarika ny raisinay mivantana izay. Noho izany tsy andefitra tanteraka izahay telotota miaraka amin'ny fitsarana na ny polisy pirenena, na ny gendarmerie pirenena, na ny tafika zany izay mentsehatra amin'ny faritra rehetra sy manerana Madagasikara. Misy an'ireny tranga amin'ny fangalaran'ny zaza sy mikitikitika an'ireny menakinaytsika ireny. Napetraka ireo fepetra maro isan-karazany ho fisorohana aloha voalohany indrindra. Ka eto dia mitodika amin'ny sanambatan'olona rehetra sy ny rafi-panjakana tsirairay fa andeha ny fizavana fiara. Eny, na dia olo manakaja na manana konkarita, fa indrindra itsika rehetra manana an'ireny fiara misy vitany fime reny, manomboka izao dia manentana atsika rehefa tsy manana an'ilay fahazon-dalana. Endana avokoa izy ireny, fa amin'ireny no fitaovana ampiasain'ireo jivalahary, ireo jivalina, ireo olon-dratsy entina mamona an'ireny menaky ny antsika ireny. Tsy izany ihany koa, fa misy fepetra mifanaraka an'izay fampiarana lana hevitra amin'ny fisamborana satria efa tafiditra ao anatin'ny politika fanenjehana politika penalina ny fiadina ary famongorana mihitsy an'ireo mpanao ratsy, satria iarahantsika mahalala tokoa fa misy le izy tsy azo lavina na dia ray fotsiny ary, tsy andrasana be da be akory, fa tena misy tokoa izy ireny, na dia ray fotsiny dia efa tsy leferina avy hatrany satria mahakasika ny aina sy fandratsana ny aina, ary indrindra moa fanjavonana azy ireny ary nitaova amin'ireny zarantsika ireny. Ny fepetra manaraka apetraka amin'ny tany filaminana dia ny famparehana ny vaovao mahakasika ihany koa fisian'ireo polisy izay gendarme ary ny tafika mivezivezy andalambe na atoandro na alina, nanao fizavana izy ireny, na fiara na olona amin'ny toerana maro izay mety ahina miainga amin'ireo silotsofina na filazam-baovao information na renseignement zany avy amintsika tsara sitrapo, ary ny tanana antsika tsiraray avy apita avy hatrany tsy miandrela amin'ny tany filaminana. Efa itsika avy koa ireo laratabi na laharana iatsona ireo mpitany filaminana rehetra amin'ny faritra misy atsika tsiraray avy any, ko manentana ny voaka mitodika amin'ny voaka-tsakanavaka. Dia itsika ray aman-dreny izay manana zanaka mba anara-maso azy ireny ihany koa, anara-maso amin'ny toerana leha, ifandray mivantana mandrakariva ary tsy ampisalasalana, atoky tanteraka an'ireo mpitany filaminana mentsehatra any amin'ny toerana maro samihafa manerana Madagasikara. Mitodika ihany koa amin'ireo mpiara-miasa izay miantsehatra amin'ny fisorohana sy ny fanaterahana ny fanenjehana sy fampiarana ny lalàna amin'ireo jivalahary sy jivalinareo izay mikitikitika an'ireo zairaintsika ireo, tena anao amin'ny fomba tsy misy antro amin'ny fanenjehana ary fampiarana lalàna an'ireo olon-dratsy rehetra tsy sakanava, na faritra aiza na faritra aiza, na fotoana ahoana na fotoana ahoana. Noho izany dia hiditsika mpitany firenena maro ao amin'ny hery filaminana sy ny fiarovana miantsehatra any amin'ny toerana maro samihafa, anao fisafona izy ireny na patrouille. Dia misy ny polisy efa mihoatra ny 200 amin'ity alina ity moa, ny tahaka izay koa ny anivon'ny gendarmerie mihoatra ny 200 ihany koa, ny eto Antananarivo dia ohatr'izay ihany koa ny Maramila efa mihoatra ny 200 ihany koa izy ireo amin'ity alina ity fotsiny. Ary izay no hitany androany fa ny rapitsy dia mitohy isan'andro izy ireo. Manarak'izay ihany koa dia entanina tsirairay mba ho tony satria paikady sy fomba entin'ireo mpanakorotana
mba hisy ny fikorotana-tsaina ihany ko tsara marina ihany ko fa misy mo compte faiky izay entina anakorotanana ny saim-bahoaka tsy azo lavina izy ireny. Efa manana ihany koa tsika ny service de lutte contre la cybercriminalité miady amin'ireny fandikan-dalàna anabaka ireny na gendarmerie zany na police pirenena, ary efa fantatra avy koa ireo compte faiky rehetrarehetra, ireo mpamolon-dainga, mpamafy lainga, mpanakorotana saim-bahoaka, ary isy mampiarana ny lalàna tanteraka ihany koa mahakasika an'ireny. Dia mitarika ny sainy tsirairay ny tenanay tsirairay avy mba ho tony tanteraka tsika, irahintsika, ifambetanantsika, ary manomboka amin'ny pialin'ity dia velomina indray ary ajoro indray ilay andomasom-pokon'olona isaky ny fokotany, satria izay malagasy ilay mirahina fambetanana ary fahavalo iombonana ireo miady amin'ireo zanakitsika ireo sy ireo fandikan-dalàna maro samihafa. Ary ny fitsarana moa no tompony fanenjehana dia efa izay azo avy hatrany dia atolotra amin'ny raharaham-pitsarana izy ireo mba ho ampiarina amin'ny lalàna. Ary entanina ihany koa mba hanana fitoniana ny ray aman-dreny rehetra dia endrika rehetra mety ho fanakorotana ny fanadinam-panjakana dia atsahatra avokoa izy ireny, satria mila zany fitoniana sy filaminana zany ireo menakinaytsika dia le zanantsika zany. Mahakasika an'izao tranga miseho eto amin'ny firenena izao, noho ny fisian'ny alajaza ny famonoana izay nisy tatoatra, izay eo anivon'ny fitsarana, indrindrindrindra izay ao amin'ny fampanaovana, dia efa nandray andraikitra mahakasika an'izany, toy izay efa hitantsika fa nisy reny tranga miseho fangalarany zaza teny Anosipatrana sy Lanivato reny, ka dia fa tsy nandefitra ary nandray andraikitra ny fitsarana, ny tsara zany rara zany ananao ny famotorana, ary dia efa nalefa eny amin'ny fonjabean'ny Tsiafa ireo tompon'antoka nanatanteraka izany alajaza izany, ary manetoky atsika fa dia mbola namafy izany fandraisana andraikitra ho entitra ary tsy ilefitra ny fitsarana, fa dia anatanteraka ny lalàna manan-kely ary ampiatra ny lalàna, satria ny fitsarana dia anisan'ny mampiatra ny lalàna, ka dia tsy andefitra ary dia hitaky ny fampiarana ny lalàna farak'izay ambony sy enjana ho an'ireo olona izay manatanteraka an'izao asa ratsy sy ho an'ireo izay tsy mataotody mbola mieritreritra na efa nanatanteraka an'izao zavatra mamoafady misy eto amin'ny firenena izany. Izany no atao dia satria sarobidy ary mamitsika loatra ny zanaka, sarobidy amintsika malagasy ihany koa ny aina, ka dia mbola mamerina izahay fa tsy andefitra ny eo anivon'ny fitsarana, indrindrindra ny fampanaovana, fa dia ampiatra ny lalàna ary hitaky ny fampiarana lalàna farak'izay aingana, farak'izay enjana ho an'ireo tompon'antoka amin'izany. Efa manatanteraka ihany koa ny fanafainganana ny fitsarana an'ireo antota-taratasy sinady izay mahakasika an'izany fangalaran-jaza famonoana ny mpiarabelona amintsika zany ny eo anivon'ny fitsarana. Tiana kosa nefa ny manamary fa dia andray fepetra ihany koa ny fitsarana ho an'ireo olona izay mamafy vaovao tsy marina milaza fa misy ny zazavely kanefa dia zavatra foronina fotsiny izy ireny. Misy zany arak'izay hitantsika tany Digo, ka dia eto dia manentana atsika mba tsy ho alaim-panahy hanao an'izany, anaparitaka vaovao tsy marina mba hampisavorovoro ny sain'ny malagasy mpiray tanindrazana, ka dia mametoky antsika ny eo amin'ny fitsarana ny eto amin'ny fampanaovana, fa dia andray andraikitra feno mahakasika izao raha izao.